Miaray vavaka asika rehetra tompoko. Saotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay. Ry Jesosy tsara indrindra. Menao ny teninao fiainanay. Fananganana ny maty. Manoritory ny fovatonay azaonay miaona aminao. Manana anao. Azaonay mandresy koa ny fahavalo rehetra. Na inona. Menao anay zany sabatry ny fanahy zany. Mba hamotipotika ny fahavalo rehetra. Hitondra ny fahazavanao. Hitondra ny fanahinao. Hitondra anao Jesosy tena no ao anatinay. Avia Jesosy. Soraty. Ataovy grave ao amin'ny fonay. Voasoratra ao anatinay. Fa maty noho ny fitiavana anay ianao. Efa nitsangana ao fandresenay. Ataovy voasoratra ao anatinay fa tia anay ianao. Ary feo tokana ny feo entinao manatona anay. Zaho anaka tsy manameloko anao. Avia. Voavela anelokao. Mandova fiainana mandrakizay. Zay voaomana ho anao. Teny mamy feno fitiavana. Feno famindrampo. Feno famelan-keloka. Tsy mba teny mandratra. Na mitsara. Na manameloka. Na feo feno avonavona na frère-any. Tena fehezan-teny mamy. Ary zany no ampianarinao anay androany. Hianatra teny mamy. Teny velona. Teny famindrampo. Teny fitiavana. Teny mpanetretena. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena Andriamanitra voalahatra ho anjarasika an'izao alahady faefatra mialohan'ny Paska zao dia ny lioka toko faefatra. Filazan'ny saramasina soatan'ny lioka toko faefatra. 9:30 ka hatramin'ny 9:7:30. Lioka toko faefatra, 9:30 ka hatramin'ny 9:7:30. Rehefa hita teto zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nidina tany Kapernaum tanànan'i Galilea Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana fanahin'ny demonia maloto dia nianso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe indrisy moa amin'ny fanonina koa zahay sy ianao ry Jesosy avy a Nazareta. Avy andrikana anay va ianao fantatry fa ianao ilay Mason'Andriamanitra. Fa Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny demonia no namotraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naratra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe manahoana izao teny izao fa mifahefana sy ny hery no andedian'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Ary ny hely teny amin'ny tany nanodidina rehetra ny lazany. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Teny feno hery sy fahefana ny tenin'i Jesosy. Io no zavatra lehibe, matanjaka ary iantonany tenin'Andriamanitra ray manontolo na ny baiboly ray manontolo misy aza. Teny feno hery sy fahefana. Eto dia tena manavaka ny teny izay ampiasaina eto amin'ny voambolana dia tsy ilay tenin'olombelona parole fa ilay ataon'ny Jaona toko voalohany hoe logos. Izay ataony hoe tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamin'isika.
io lay teny lazaina hoe misy autorité sy puissance. Tamin'isika nianatra any amin'ny filazantsara dia ny filazantsara dia herin'Andriamanitra, puissance. Fa eto autorité sy puissance ilay logos. Ny antony dia ten'Andriamanitra tenany, ilay teny sy ilay miteny, ka dia lazain'ny mpandinika hoe teny mpamorona, teny velona, teny misy autorité, teny misy puissance. Inona ny antony mahatonga izany teny izany ho matanjaka? Raha jerena manokana ny Genesis dia miseho zany herin'ny teny zany tamin'ny namoronana izao tontolo izao, ka nilaza azy Jehovah Andriamanitra hoe misia ny tany dia nisy ny tany. Niseho zany teny zany, raha ny teny tamin'ilay Lazarosy maty efatr'andro Jesosy, ka hoy izy ry Lazarosy mivoa. Tsy vita ny teny namorona ny tany ihany, fa teny manangana ny maty zany. Ary ny anjara sika eto, demonia no manatrika an Jesosy, tais-toi, amin'ny teny frantsay ny anarany sekoraly, manginy ianao mivoa aminy. Teny mandresy ny fahavalo rehetra. Azo sika arak'izay ny atao hoe famaritana ny teny, lay Andriamanitra amin'ny teny maharika mahavoaforona izao tontolo izao, ka mampisy fiainana izao tontolo izao. Lay Andriamanitra mpamonjy miteny amin'ny olona maty, mitsangana amin'ny maty. Lay Andriamanitra Kristy Jesosy miaona amin'ny olona marary, na misy demonia, fehezanteny anankiray mivoa aminy, sitrana afaka ny ady rehetra. Ry havana, io fahefan'ny teny io no iorenan'ny fivavahana kristiana marina, ary io no atao hoe filazantsara. Ny mampisy lanjany azy dia ny lioka toko fahefatra, ny andininy voalohany amin'ny ty perikopy-anjarasika ty. Ny andininy faraky amin'ny telopolo no anjaratsika, fa raha jerenao vao manokatra ny andininy voalohany amin'ny ty lioka toko fahefatra ty, ianao dia zao ny teny voasoratra ao. Ary Jesosy dia feno ny fanahy, ary Jesosy dia feno ny fanahy. Ny teny omban'ny fanan'Andriamanitra no atao hoe teny velona, teny misy autorité, teny misy puissance, ka izay rehetra ataony na teneniny dia tanteraka avokoa. Sarobidy ny fananana ity tenin'Andriamanitra izay tariany fanan'Andriamanitra ity. Koa amin'izany ny tenin'ny olona eto amin'ity zao tontolo izao misy antsika ity, na ny tenitsika atao am-piangonana rehefa mitory-teny na iza dia mizara roa. Misy ny atao hoe teny maty, misy ny atao hoe teny velona. Manana aina zany io teny io. Raha tariany fanan'Andriamanitra izy dia velona sy mahery, hoy ny Efesianina, sabatra, hoy ny Matteo toko fahefatany andiny fahefatra. Aina ho an'ny mahazo azy koa io noabolana, ny mofo iveloman'ny olona, hanina hoy Jesosy amin'ny Matteo toko fahefatany andiny fahefatra. Ary ny Salama 8:10 dia fahazavana, mazava mandresy ny maizina. Fa ny teny maty kosa, ny teny ampiasainy ny nofo. Inona ny teniny voalohany? Tsy misy zavatra hainy nofo afa-tsy ny frériana, teny avinavina, teny fanamarinantena, teny mandratra ny hafa, teny tsy mba misy mamy na famelan-keloka akory. Io dia ampiasainy Satana indray le teny maty. Ny fanahy ny demonia no tena manana spesialité amin'izay, ary ny sika indreny dia ny amono sy andevona lay olona mitondra azy aloha, aveo vao ny olona mandre sy miaina azy. Androany ny tompo
tezara aminao, laheriny teny velona hitoetra ao anatinao. Io no message, io no hafatra. Inona ny antony? Ity teny velona ity de manorotoro ny fovato alohany asany voalohany raha miditra amin'ny mpanota izy. Ary io ny olona mahatonga ny olona manana fo torotoro sy mankorakoraka, satria lay azy no tao anatin'ny fony de noravan'ilay fahazavany teny. Lay herin'ny mazina tao anatiny noravan'ilay herin'ny teny velona, ny fanainy demoni tao aminy ravany zany tenin'Andriamanitra zany. Eny na inona hoy ny mpampianarana teo, nahafinaritra be na ny fampianarana sekoly alahady na ny vavaky ny sekoly alahady, ny hainy tsara ny zavatra ratsy rehetra amin'ny fiainanao. Raha manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia resy zany. Ary ny vavaky ny sekoly alahady teo zay nahafinaritra nanomina ny foko hoe atovy grave eo anatin'ny fonay Jesosy zany teny zany. Azonareo moa zany grave za? Hitanareo toy manao tatouage amin'izao fotoana zao toy? Miara-maty aminao lay tenin'Andriamanitra velona, voasoratra. Ary io nolazainy Jesosy hoe ny abeny ao am-pozy no aloka ny vava. Tsy ny miditra ny vava ny mampaloto ny olona fa ny mivoaka amin'ny fo. Inona ny be ao anatin'ny fonao? Raha atao hoe 100% ny zavatra ao anatin'ny fo, ny teny velona sa ny teny maty, sa 50% 50%, tsisy marimaritra iresana ao anatin'ny fo. Na 0 na 20 note, na maty na velona, tsisy afovoany io. Hoe ny tongotr'ilana nataoko amin'ny elo fa ny tongotr'ilana nataoko amin'ny paradisa, rehefa mafanafanana amin'ny elo vadika amin'ny paradisa, jamais na maty ianao na velona ianao. Ary zany no mahatonga ny apokalipsy mampitandrina hoe manana anaranao velona ianao kanjo maty ihany, mitandrema hazony lay teny fiainana fa izany no fahavelomanao zany. Sabata ny andro dia ambaran Jesosy ny lioka toko faefatra ny andelo fahavalo ambin'ny folo, mialoha ity perikopasika ity. Inona ny mission ny Jesosy tety an-tany? Ity lioka toko faefatra ity no mamintina ny mission tety ambonin'ny tany Jesosy amin'ny andeny fahavalo ambin'ny folo hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko satria nanosay hitory teny so mahafaly amin'ny malahelo, hanafaka ny fatorana, ampahiratra ny zambo, hitory ny taona-kahasitrahany Jehova. Zany hoe ny antondiany Jesosy dia ny hizara ilay teny velona ka hanafaka ny problemanao na inona amin'ny fiainanao. Ary io indrindra no zavatra mitranga eto, ny aona tamin'ny olona marary anankiray vao ny demonia Jesosy. Dia zao ny zavatra misy, ny devolony nahafantatra an Jesosy mialoha. Mahay an Jesosy ny devoly, ary amin'izao fotoana izao dia io indrindra no mitsanga mitafy Jesosy avokoa ny fiangonana 729 alina etikety Jesosy framasoana eo ambadikin'io. Ary io no ampitandrema ho avy Satana amin'ny fahagagana lehibe, ary na dia noho ny mboafidy aza ho fitahiny. Eto dia ambarany atao hoe mahalala an Jesosy amin'ny foi historique. Devoly koa mba mino izy ny soratra masina kanefa dia mangovotra, sinoana amin'ny vava, sinoana amin'ny saina, seno zany amin'izao fotoana izao. Gavariana nisy namako mpiara-mianatra amin'ny théologie dia pasteur ny fiangonana amin'ny Église Unie du Canada izy, dia niresaka izy hoe any critère andraisana pasteur aminay ao pasteur, dia ny hoe pasteur manaiky ny homosexualité. Fa raha tsy manaiky an'izany dia tsy raisy ny fiangonanay. Tena tahaka ity Satana ity, hiafantasy fiainao ilay masin'Andriamanitra. Maro ny olona izay mahalala an Jesosy amin'ny saina, mahalala an Jesosy amin'ny molotra, fa tsy velona manana an Jesosy ao anatiny. Fa finoana velona fa sy finoana historique ny antsika. Ka noho izany dia mila mitandrina isika mba ho tena ilay finoana velona no iainasika, fa la sy ho tahaka ny finoan'ny devoly. Teny tokana no nataon Jesosy mangina mivoa miala aminy, dia niala ilay devoly
zao nefa ny problemany rehefa niala izy dia nisy fiesika nataony tamin'ilay marary nazerina totony ho hitany maso hafa baraka tamason'olo maro teo riavana rehefa milalaony dia vola manginginy ianao dia tokadokafany tsisy mahita fataovy rehefa vo am'izay ianao eto ny masom-bahoaka ianao azerana eo ianao asiaro ny kadafia indray mandeha anaraka ny reportage ny kadafia fa misy vehivavy ronjatiny manodidina an'io rangah io mpiambina dia hoe zanahoana tsy nasiana lehilahy mpiambina akaiky misy fitonantena maloto ao anatiny ao fa rehefa teny ny kapoka nalainy dia volo-baraka fa hatramin'ny tongotra tapaka ny tena tsisy ilana zerena anazy tsony ila mitandrina ny olon'Andriamanitra na izy ianao mety manao manginginy ianao dia dokadokafany lamilaminy tsara mety tsisy pahita na izy fa rehefa tonga ny kapoka feno velariny ho hitam-bahoaka ianao azerany ataon'izay mihesy eo faran'izay lalina ary io mampitandrina antsika amin'ity asany ity devoly ity tsy mampitahotra ao akory minao izany mba hahatonga anao hitandrina fa ny devoly fahavalinao dia tena masiaka nifikendreny hamono handevona hanala baraka fa ianao kosa matokia fa ny herin'ny teniny Jesosy zay mitoetra ao anatinao dia tsy raisy ny devoly ianao ilay nisangana tamin'ny maty ny mampatanjaka ny teny ny filazantsara hirery any forsa ny tenin'Andriamanitra dia forsa na puissance na autorité ny ilay nitsangana tamin'ny maty azany lazain'ny Paoly hoe tsy zaho ntsony no velona fa Kristy no velona ao anaty zany hoe ilay nitsangana amin'ny maty dia tena plus que vainqueur ianao raha manana zany na inona ady atrehanao sy manoloananao vonina hampandresy ianao ny tompo zao anefa raha sy tena miaona marina amin'i Jesosy tahaka an'ity olona demoniaka ty ianao ka nandray ilay teniny ho gravé incrusté natato hoe sy fantatro zay voambola nela zany voasoratra ao anatin'ny fonao ilay teny velona sy teny fiainana zay miaona aminao rehefa mivoaka ny teninao amin'ny namanao tena mamy mba hajereo ange ny tenin'i Jesosy manomboka amin'ny tenin'i Jehovahandriamanitra zay milaza aminao hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao azany no amparetako fa mindrampo tsy teny mandratra na hitsara tahaka ny anao vo mahita fa le meny hafa dia ry amin'ny tafitrano ario ny maka micro allo rakotina rabena raha vao zao no nataony Jesosy nahita n'ilay vehivavy janga natao lay kana tamin'ny fasakany rano any kana na lay tany Samaria azafady na lay vehivavy tratra ny jangajanga najaka io sy lay lehibe ny mpanota sy ny mpamorietra teny tokana mamy mandrakariva lay vehivavy janga moa dia ny hoe voavelany eloko za tsy manameloko anao lay zanakadala lay nandany areny tamin'ny fahotana sy ny fahalotona rehefa tonga teny mamy tsisy fisarana hoe nataonao ahoana ny volako nijangajanga sy mpangalana ty miala tsy zany avia ty zanako ty efa very nefa hita indray ty zanako ty efa maty nefa velona indray azany mbola mapetraka anao amin'ny table banc sarovy sary zany azany mbola hitsanganako eto tsy mendrika hitafina dia ty lamba tasiko ty aza efa nanota teo anaty any lanitra sy teo anaty fianaona pastora aza tsy manamarteny ianao raha manana an Jesosy marina fa mandoalika tahaka n'ilay zanakadala Jesosy efa nanota teo anaty any lanitra sy teo anaty fianaona tsy mendrika ny atao hoe zanakao fa eo indrindra nivoaka ilay teny velona eo indrindra ilay teny mamy eo indrindra ilay teny famindram-po fitiavana mandrakizay tsy mitsoka ny fitiavako anao na dia miala amiko azy ianao avia alay aingana ny peratra tsara indrindra alay ny akanjo madio indrindra fa sy tahakany ianao mandratra mamely mandevona ny hafa sy zany ilay teny velona manangana ny reraka izany ny lioka toko faefatra ny andiny fahavalo ambin'ny folo soraty ao am-ponao zany manangana anao izy ao anatin'ny problema anao ao anatin'ny fahalotoko indrindra ao anatin'ny faratsiako io indrindra avia zanako ianao mamiko ianao na dia maloto ho sasako ny rako masony ianao inona ny problema anao amin'ny tokantranonao amin'ny fianaranao amin'ny hoavinao amin'ny momba anao rehetra zany indrindra ny dinan'ilay mbatoko anao
manatrika ny Paska isika hidina anatona anao Jesosy hanangana anao feo mamy tsy amin'ny feo mandasa ny angaviany anao dia tokana anaka atolory ahy ny fonao ho dioviko anjakako amin'ny teniko sy ny fiainako zaho lay nitsangana amin'ny maty misy no hiditra ao anatinao ka hiaraka amiko isan'andro ianao ary aza matahotra mpandresy anao mananahy izay efa mpandresy mandresatra amin'ny fiainatsita sy ny elo ianao asokafako ny danadana ny lanitra ka hitenenako aminao iny tompo avia lay nitahiny raiko mandovà fiainana mandrakizay dia hoy ianao hoe Jesosy tsy mendrika an'izany afefa nanomboka loatra rasy loatra Jesosy io kanefa hoy Jesosy io amin'ny ianao io indrindra no itiavako anao hiova azy eo sasako amin'ny rakomasina dia manana anjara amin'izany ny tokantrano tsy ara-panahy ihany ilay teny mamy sy teny velona fa mifiainanao andavanandro mihitsy raha tena atolotra ao ny tompo dia hoy izy aminao kasaho alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampiko anao ny zavatra rehetra teny mamy teny velona teny misy autorité sy puissance manangana ny mpanota mampahely azy ka mampitraka azy venty niatrika indray latsinainy rapitso Jesosy eo miara amiko ianao avy eo meo ny teninao azahoako hery vaovao hiatrika ilay herinandro vaovao feno ny fanan'Andriamanitra feno ny tenin'Andriamanitra feno ny fiainam-pibebahana ho anao indrindra ilay teny tonga nofo mahereza matanda sy handaona afoenao mandrakizay ilay tianao mbola teny mamy manomboka androany hatramin'ny dernier souffle anao dia mbola io teny mamy io misy tanana mitsotra te hamihina ny tananao misy maso manganoano te handray ianao mahita ny problème anao ny olana nefa visy ny mampisotra ny tanany handray ny tanany Jesosy mody amina lahelo ilay Andriamanitra ray sy ilay Jesosy Kristy zanany te hiavana te handray ny adinao tsy voatery ho devoly tsy voatery ho problème maro samihafa fa manana ady foana ianao isan'andro fiainanao fonao ao eo indrindra no tadiaviny Jesosy idiran'ilay teny raha mety ianao dia amaly tahaka ny mpaminany hoe itiao irao ao ary ho iniratsika hoe ny tenako rehetra tompo atolotra anao anao sy misy fetra anao rehetra mba raiso fanananao hanjakanao zany fiainako zany sambatra raha tsy amin'ny molotra ihany fa tena mifotokoa von'Andriamanitra irery ny voninahitra zay fazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay vavaka asika Andriamanitra misaotra anao indrindra zay fa nanaiky nidinao faty solanay na dia mpanota tsy mendrika zay Andriamanitra sambatra zay manana mpanangana amin'ny maty mahatonga anay ho mpandresy mahatonga anay hanana fona torotoro sy mangorakoraka ary teny manangana tsy mba mitsarana manameloka saotra Jesosy amin'izany teny mpitiavana zany ampianaro zay hanana izany ka zay rehetra miaona aminay eo velona azo ny teny mamiko matokianaka ho velany elokao saotra Jesosy eo noho izany teny mamomenao zany amen raha so ny fitahena ho amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tomposika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisany sy ny fimbonana fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay amen